moa mba fantatrao ve ny nipoiranao io? Ya, ianao io ny resahako zany. Ianao izay manalala sanandro sanandro io, tsy miraharaha didin'ilay nahary anao, tsy mahatsiaro mivavaka, mamono fiainana ilaozanao raha-pitso ty. Tsirinaina no safidina tao anatin'ny tapitrisano sady no tantanan'ilay avo indrindra tao anatin'ny ambaratonga maro ianao izay mandatsy hanompo sy hankasitraka azy io. Mba jerevo kely ange ny zavatra nitranga tamin'ny fiforonanao tao anatin'ny kibondreninao tao. Tamin'ny voalohany, aman-tapitrisa ianareo nifaninana amin'izany fiainana izany. Nefa ianao rery ihany no nosafidin'ilay nahary ahazo ny fiainana. Tsy vitan'izany fa notantanany ianao. Baino engeni tenilay nahary mahakasika izany. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون. Noharinay tokoa ny zanak'olombelona avy tamin'ny tanimanga. Aveo nataonay ho tsirinaina izy ao anatin'ny fitoerana mafy. Aveo nataonay izany tsirinaina izany ho firaketana. Ary ny firaketana nataonay ho vongandra. Ary avy amin'ny vongandra io no nanaovanay ny taolana. Ary notafirinay nofy ilay taolana. Aveo novanay zavaboary hafa tanteraka izy. Derany ho any Allah ilay mpahary sara indrindra. Aorian'izany dia mati ianareo. Quran Masna, Suratul Mu'minun, chapitre 23, versets 12 à 15. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون
يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. Izy ilay mahalala ny tontolo tsy hita maso sy ny hita maso, ilay mahery indrindra, ilay be indra fo, nohariny tamin'ny fomba tsara ny zavadrehetra izay nohariny, ary natombony tamin'ny tanimanga ny fanamboarana ny zanak'olombelona. Aveo navoaka ny avy tamin'ny tsirinaina ny taranany. Aveo nomeny endrika tsara indrindra izy ary nampidira ny fanahiny, ary nomeny fandrenesana ny maso ary ny saina koa izy. Vitsy tokoa ianareo mankasitraka. Ary nilaza izy ireo hoe, rehefa levona ao anatin'ny tany ao izahay mbola hiverina ho zavaboary vaovao indray ve? Tsy vitan'izany fa izy ireo dia tsy mino ny fihaonana amin'ny tompondreo. Teneno, ny anjely mpaka fofinaina dia miandraikitra ianareo, ary haka fofinainareo tsirairay. Rehefa aveo, ianareo rehetra dia hiverina any amin'ny tomponareo. Ny Korany Masina, Surat Sajda, chapitre 32, verset 6 à 11. Ary Allah no namoaka anareo avy tamin'ny kibon-drenonareo, tsy nahalala n'inon'inona. Ary aveo nanome anareo ny fandrenesana, ny maso ary ny saina mba hankasitrahanareo. Ny Korany Masina, Surat An-Nahl, chapitre 16, verset 78. Varina ery ianao amin'ity fiainana tsy maharitra ity. Mandra-pahatongavan'ilay anjely hipaka fofinaina haka ny fofinainao. Mba sainisainy ihany fa ilay nahary dia mijery fihetsika ao mandrakariva.